Aokany aram-vavaka azy rehetra. Misaotra anao zahay, re Jesosy Tomponay, tena tianay, mpamindra fo aminay, mpamela ny hevokay. Mangataka aminao zahay fanamasina, hazony, tehirizo ao amin'ny fahasoavanao zahay. Na dia betsaka aza reo antony mahasarika anay hiala, ianao kosa mahatahiry anay ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Aza velanao zahay handositra tavanao, hamelamosina anao, tsy hevitra ny fitiavanao. Sotranao zahay fa mamonjy nay tokoa ianao rehefa nay masina. Amen. Fa ny arahantsika rehetra amin'izao izy amin'ny fotoana isan-tao eto izao anatanterahana izao fananana mpiandry eto Antoniny Lava amin'izao alatsinainy 20 Janoary 2024 izao. Araka tsy mahafantatsika isika rehetra aton'ny tombo lehibe Karamanasy dia miaino sy mampiaina ny teny fareva izay tsara amin'ny Hebreo 12:5 ary na dia nandany fotoana lava 3 minitra zao tamin'ny asabotsy mampianatra ity Hebreo 12 ity dia tsarovy fa mbola manam-pilazaina amitsika Andriamanitra. Hebreo 12:5 ary ao an-tsangana isika hamaky teny fareva araka ny Hebreo 12:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mitarema tsara fa ao isy hiala ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mitarema tsara fa ao isy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia remasinao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehetra olona malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra hoantsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary mitarema tsara fa ao hisy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fivavahana eto ambony tany dia maro be, maro karazana, saingy azo zaraina roa monja. Dia ny fivavahana mifototra amin'ny lalàna sy ny fivavahana mifototra amin'ny fahasoavana. Ary zany indrindra no nananarany Paoly ny fiangonana tamin'ny fotoanandro nanoratany ny epistily ho Hebreo mba atonga ny fiangonana ho tafatoetra tsara amin'ny fahasoavana, mba hiorina mafy amin'ny fahasoavana. Fa tsy vitsy na tezaina ray fahasoavana zao no mitodika amin'ny fivavahan'ny lalàna ny ray.
mifototra amin'ny lalàna dia zao tsotra zao mora azo betsaka azy. Rehefa ny karazam-pivavahana mitaky mangataka zavatra zay vao hanome dia izy zay fivavahana zay. Ary na tiany fahalalakely kozy dia mifototra amin'izany fitakiana izany. Zay azahoana azy mazava amin'ny fiainatsika dia zao: raha misy olona anankiray vita hely koa teo amin'ny fiarahamonina dia amin'ny maoby hampatsara ranaoby, arakely hampatsara ranakolamely. Ireo ny fomba n'ilay Andriamanitra tsy izy rehetra mitaky ary tsy manao inona ino raha tsy efa afa-po amin'izay fitakiana atao. Efa nohita tanteraka izany ny fivavahana miorona na mifototra amin'ny fahasoavana. Eto dia Andriamanitra telo zay iray noho ny an'i Jesosy Kristy tompo. Izy ary izy reny ihany no afaka manome toy izany. Ka azahoana azy mazava indrindra toy izao: na ny fanalan-keloka na ny zavatra hafa eo amin'ny fiainantsika olombelona dia omeny antsika tsy noho ny fahanendrentsika fa noho ny fahamatsiantsika azy. Fanalan-keloka atolotra na dia zay tsy mety omenan'izany azy. Izany no fivavahana mifototra amin'ny fahasoavana. Izany no fiampiofana ao an'Andriamanitra ray sy zanaka Jesosy zany ary fanahy masina. Manome sy manolotra ny zavatra sarobidy, ny tsara indrindra, ny tsy manam-paharoa ho an'izay olona tena tsy mendrika an'izany ekofy, ho an'izay tsy tanika an'izany ekofy. Izany ny fivavahana mifototra amin'ny fahasoavana. Betsaka ny olona izay notolorana na nyray izany fahasoavan'Andriamanitra izany, fa betsaka koa ny manary izany na ny miala izany na izay miverina nakamy fivavahana na dia efa nambay ny fahasoavana azy. Ka izany milazany ten'Andriamanitra mahitsy tsara hoe: ary hitanao tsara fanao hisy ala amin'ny fahasoavana. Belibe ny antony sy ny ohatra azo lazaina nahatonga ny kristianina niala tamin'ny fotoana namoraka ny apôstôly Paoly ity epistily ity. Ary izany izy no nilazany amin'ny toko fahafolo andininy fahadimy roapolo. Ka namanaraka azy hoe azo manano fony fialantsika miandro tahaka ny fanansasa, fa ny fahalara kosa maika satria hitanareo fahatongotra miaka. Fa manara tsy de kely roy
ny fampirosiana hitoetra ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatarana sy hateha ary ny fivavahana. Zavatra lehibe zany. Tsy hitanisa ireo antony marobe natonga ny fiangonana tamin'izao fotoana ho miala ka mahazo fananarana izao. Fa hamantana tsara no hoe na dia tsy tehirin'ny laona dia tsy vitsy zay tehy ana. Tsy vitsy zay miala, tsy vitsy zay sy taratoetra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fa lasa makan'izay fitakian'ny lalàna. Ity dia misy ohatra izay tsaroko manahirana ny sainy maro ary efa hiray mpanakanto amin'ny hira izay ataony azy. Rehefa matanjaka tsara ny fampianarana fa isika maha kristianina antsika tsy mamaty zaza, tsy miholoka amin'ny faty, sy manompo eny amin'ny fasana. Na inona entiko zany dia misy tafiditra ny teriny zao ka mahitany zany hoe entina mahazo kokoa ny fampafana fasana. Tena ota tsotro zao, ota tsotro zao. Fa misy zay miezaka manamarana azy, tena fiverenana lavana tsotra izao. Fa misy zay miezaka manamarana azy. Ohatra anankiray ihany zany, fa firy ireo zavatra tsy hitan'izy no ezahantsika hamarinina. Io ndrindra nefa ilay fivavahana isika miezaka manamarina zay efa diso rahateo zay. Fa ny fahasoavana tsy isika no miezaka manamarina azy, fa Andriamanitra no manambara izany fahamarinana izany ho an'izay tsy mendrika azy. Azany indrindra no anambata ny Paoly avy avy ny teolojian'ny fahamarinana. Lazaina Andriamanitra hoe marina na ianao izay tena diso sy tsy mendrika azy. Ary mitanao tsara fa atao misy avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany dia tsy ezaka vitan'ny olona amin'ny lalany tena, fa asa izay ataon'Andriamanitra mitondra, manolotra ka manome izany fahasoavana izany. Ho antsika eto anivon'ny fiangonana Luterana dia ambara mazava fa misy ny atao hoe fiasam-pahasoavana. Izay azahoantsika mandray ny fahasoavana. Zany fiasam-pahasoavana izany dia tsy hafa fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra
na izy vaky, na izy tory, na izy ampianary. Am'izay lalana telo zay. Tenin'Andriamanitra vaky, tenin'Andriamanitra tory, tenin'Andriamanitra ampianary. Fiasam-pahasoavana io hanao iny hanolotra anao ny fahasoavan'Andriamanitra, hampitoetranao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ka tsy hery eo anatin'ny olona izany. Asa lehibe izay ataony tenin'Andriamanitra. Asa tenin'Andriamanitra mampahalala olona, mitaona olona ho amin'ny fibebahana marina. Asa tenin'Andriamanitra miaro olona tsy ho latsaka amin'ny fahotana. Zava-dehibe zany. Tenin'Andriamanitra vakinao, tenin'Andriamanitra torinanao, tenin'Andriamanitra ampianaranao, maharo na misakana tsy hahalatsaka amin'ny fahotana. Asa lehibe izay atao tenin'Andriamanitra zany. Atao tenenany hoe na mivilo amin'nyaika vilanao, na mivilo amin'nyaika vanana, dia aveo ny tenin'ny tompo hoe ity ny lalana ka andehany. Zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra manolotra fahasoavana anao, mampahalala olona hitaonao mivevoka, mampahalala ny marina tsy handray ny lalana, misakana anao tsy ho amin'ny lalana. Sarobidy fiasam-pahasoavana izany. Fa koa ny fiasam-pahasoavana amin'ny alalan'ny batisa. Ity dia tiava fa tenin'Andriamanitra hitaasa, filazantsara azo tsapaitana. Tenin'Andriamanitra hitaasa, filazantsara azo tsapaitana. Ny lazana Andriamanitra aminao hoe voavelany velokao. Kanjo amin'ny tenin'Andriamanitra zay vakina, sy ianao zay tondrahana rano ka mampiadhevitra ny maro hoe ranokely atokana aminao io ve avitan'izany. Rano tsy mahalena ny lohanao akory ampsanadioanao ve eny ny vano. Fa izay maha fiasam-pahasoavana azy. Ranokely fa miomana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny kamana ny dikiny. Ranokely fa mitondra famelan-kely tatantera. Ianao zay mahavanon'Andriamanitra tokoa, ito atsangan'Andriamanitra eo zany amin'ny alalan'ny batisa. Fiasam-pahasoavana lehibe zany. Ary tian'Andriamanitra ianao hitoetra amin'izany fahasoavanao entiny batisa izany isanandro. Ka lazao hoe ary mitanao tsara fa atao misy ana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy novidinao, tsy lazanao amarina, eny tsy mitazavao akory azy. Izany rano ny batisa izany, izany filazantsara hitamaso zany, izany filazantsara tsapaitana zany, izay ilazananao fa voavelany velokao. Filazantsara hitamaso azo tsapaitana. Fa izao amin'ny tenin'Andriamanitra mitanao tsara fa atao hiana amin'izany fahasoavan'Andriamanitra izany ianao. Nomen'Andriamanitra anao ny batisa, ary tia mitoetra izany ianao mampampiaro Jesosy ianao an-danitra. Fa inisy manaiky mazava isika fa hifady ny devolo sy ny asa ny rehetra ary ny fomba ny rehetra. Kanjo
misy ala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ianao miezaka amin'ny herin'ny tenanao hifady ny ratsy zany, fa ianao mandray ny fanomezan'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra hotehirizina amin'izao fanomezana masina izany. Ka pahatsiarovana le sarobidy ny teniny sy ny filazantsara hita maso fiasam-pahasoavana. Fiazonan'Andriamanitra anao ao aminy, hitehirizan'Andriamanitra anao ao aminy. Tena miamaro izy, miamaro izy. Izay mivary lava, miala ny fahasoavan'Andriamanitra, mitady lalana ho an'ny tenany. Tena filozofia frantsay ny hoe Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena. Fa raha jerenao fiainana andavanandro sy ny filozofa frantsay manao zany, fa kristiana malagasy firy, mparay fanasany tompo malagasy firy, enti-andro pastora firy, latsaka amin'ny fahadisoa. Tsy marina ao amintsika velively ny hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena. Tsy mahay manana inona ho anao ianao, fa mahay ny zavatra rehetra ho anao Jesosy. Ho an'izao miala ny fahasoavan'Andriamanitra, ao koa voatahiny ao ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa fiasam-pahasoavana iray lehibe koa ny filazantsara hita maso, ny filazantsara fitsapahitana, dia ny sakramentan'ny altara, ny sakafo masina ao amin'ny fanasany tompo. Filazantsara hita maso, tenan'Andriamanitra fitsapahitana, izay lazany Jesosy aminao hoe ity no tenako, ity no rako. Zava-dehibe tsy izay narenesanao ihany, fa izay ahitany masonao, izay amaisa ny tananao, ary zay hipetrahany ao anaty vava, ikorianany ao amin'ny tenanao manontolo. Fahasoavan'Andriamanitra atolotra omena. Fa na dia amin'izay mandroarika amin'ny altara-masina azy, mbola lasa koa mandroarika ny mivaly. Na dia amin'izay mandroarika amin'ny altara-masina azy, tolomana ka mandray ny fahasoavan'Andriamanitra, mbola mitady hery hafa hialofa. Fa ho tenan'Andriamanitra mitandray matsara, fa raha misy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena fitiavan'Andriamanitra anao manokana, no efa nitenenan'Andriamanitra izany tarovatany azy, no efa nitenenan'Andriamanitra izany tarovatany tolobom, no efa nitenenan'Andriamanitra izany tarovatany eto amin'ny tolobom ity, ary izay toerana hafa koa. Fitiavan'Andriamanitra manokana anao, ny antsonanao sy toetra ao aminy tsy hiala eo am-pelatany. Miasarotra, miamanahirana isan'andro ny fiainantsika ety, dia mikoropaka etseromoty mitady lalakale. Fa hoe fampianarana ankany aza miala eo amin'ny filatanan'Andriamanitra, mipetraha eo amin'ny filatanan'Andriamanitra, ilaina
milaza azy. Tomatoko tsara rehefa mipetraka eto voly filatanan'Andriamanitra. Fa tosapaona rehefa tonga eto miloha tenony ratsan-tanan'Andriamanitra. Fa naty amin'ny tenony ratsan-tanan'Andriamanitra ianao, mbola eo am-pilatanan'Andriamanitra. Jesosy no tenina hoe tsy misy maharombaka zay eo am-pilatanako. Jesosy no manome antoka anao, Jesosy no manome toky anao. Ka nao hiatsaka antony votanan'Andriamanitra azy ianao, hevelo fa mbola eo am-pilatanan'Andriamanitra ianao. Fa hoy tenin'Andriamanitra, tandremo, sao misy hiara fahasoavan'Andriamanitra. Fa raha samakia tsy eo am-pilatanan'Andriamanitra intsony ianao, fa afatesana izany. Meteza handreza ny tenin'Andriamanitra izany sy izany asan'Andriamanitra izany, ka hitoetra eo am-pilatanan'Andriamanitra mandrakariva. Sy mibaiko anao ihany ny tenin'Andriamanitra hoe mitandrema tsara fa no hiara fahasoavan'Andriamanitra. Fa manohevitra anao mihitsy izy. Mila ny tenin'Andriamanitra isan'andro ianao, nao vakily, nao torivo, nao ampianary. Mila miaina ny batisanao isan'andro ianao, na matory, na mifoa, na mitoetra, na mandeha, na iza na iza. Mila mivelona amin'ny sakafo masina ao amin'ny sakramenta ny fanasany tompo ianao, mba hihinana ny tenan'i Jesosy sy hisotro ny Jesosy, hiantonana ny fahavelomana maro ao amin'i Jesosy. Amteriny taona ao amin'ny ramana toko fahavalo, andiny faraka ny telopolo sy ny manaraka. Fa ilaina nomena ny teniny, ilaina nomena eloko natao batisa masina, ilaina nomena eloko amin'ny fanasana tompony. Izy koa no mihevitra anao, ka ilazany anao hoe moa tsy omenao maimaim-poana miaraka aminy koa va ny zavatra rehetra. Nahoana no ilay zavatra rehetra no mampiala anao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nefa ilay zavatra rehetra omen'Andriamanitra anao. Fa hoy Jesosy tena, ka tsara aloha ny fanjakako sy ny fahamarina, dia anapo anareo ny zavatra rehetra. Nahoana no ilay zavatra rehetra mampiala anao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nefa ilay zavatra rehetra omen'Andriamanitra anao amin'ny fahasoavana. Antsoin'Andriamanitra hitoetra amin'ny fahasoavana mandrakariva isika. Voatsindro mafy tamin'ny fampianarana tamin'ny sabotsy, fa amin'izay hitoeranao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, indro atolotra sy omenanao koa ny fiainana, ny fahamasina hiainany zanak'Andriamanitra. Fanomezana ibeonao ny famelankely, fa fanomezana ibeonao koa ianao omen'Andriamanitra amin'ny herin'ny fanahy masina, amin'ilay fiasam-pahasoavana teny soso, teny batisa, sakafo masina, atonga anao tsy hiara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, hiainanao ny fahamasinan'Andriamanitra amin'ny fiainana sarotra sy marina. Ry fiangonana malava, hevelo ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao sy izay hitehirizany ianao amin'ny fahasoavana, hitehirizany ianao amin'ny fahamasina, hanomezany anjara anao amin'ny fiainan'Andriamanitra etỳ-tany. Iara-manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny anjely masina sy nolombovozy rehetra any an-tany izay ty-an-tany kahira hoe voninahitra ne an'Andriamanitra raisaraka fanangasina izay hatramin'ny taona indrindra koa mandrakizay. Amen.